fa tsy manana afa-tsy ho kely io zay sisa raha velona koa ny Andriamanitra dia hoy izy Eli marina zany za koa mahalala an'izany fa tsy manana afa-tsy ho kely io ianareo ary raha ihinana an'io ianareo dia ho faty fa zao aloha ataovy io mofoa dia amboary dia zavatra ataonareo voalohany dia ty aza mihinana aloha nareo mianaka aza mihinana nareo mianaka na dia tsy ampy anareo ary io fa izaho aloha no anatero fa rehefa nateranareo dia tsy ho ritra io menaka sy ho kobo aminareo io fa nananiko hoanina maharitra mandritry ny mosary sy ny haintany ianareo mara-pahatonga an'izay vokatra ho avy eo fa ndany aloha anao vokely zany dia fanaroropaty mihitsy anie zany raha raisina amin'ny hevitry ny olona hoe manaroropaty ianao ve lehilahy dia vehivavy manano tena io ny sakafo kely sisa dia mbola tangozianao any aminy any mbola alainao ny ampelantanany any izy efa mahantra io ny kely ampelantanany dia mbola ararotinao amin'ny fahantrany sy ny fahoriana sy ny fijaliana antany aloha dia anao vokely aloha tsy hainareo vao mihinana fa manina raha mihinana izy mianaka dia raha ohatra laniny dia tenenina fotsiny hoe dia lanina ilay izy fa tsisy ampy mikiny ary tsy ampy anaiko tsisy omenanao fa aza mihinana ianareo fa ataovy aloha dia za aloha nanatero fa rehefa avy eo tsy ho ritra io ireto vehivavy manano tena ty aloha mba tsy haiko koa fa izy dia tsy nifanditra fa rehefa eniny le teny hoe na dia kely aza io anananao io omeo aloha ny Eli fa tsy ho ritra mihitsy io dia ninao an'izay ty vehivavy manano tena ty hoe ihinana an'ity zay mianaka dia ho faty ka inona ary ny safidy ataoko ihinana an'ity ve zay mianaka dia ho faty dia tsisy itsony ato sa mba hanaraka ny tenyty mpaminany ty manao hoe honao veloha dia rehefa avy eo anareo vao mihinana fa tsy ho ritra io ka raha samy ho faty any veranga ihinana an'io dia ho lany io dia hifaty sy hijaly sy hahantra eto foana nefa ato mba misy teny hoe manaova kely aloha zay anareo vao mihinana dia tsy ho ritra io rehefa tsy ho ampy any io tsy aloha naovana kely ozy izy ilay vehivavy dia menany tokoa Eli dia hitao ny teniny hoe mandainga ve ilay Jehovahandriamanitra Eli sa tsy mandainga fa ndao izy homena kely aloha dia rehefa namety koa reto izy mianaka ireto dia tsy ritra ny dililo tao aminy fa nananany koa any izy nandritry ny fahoriana sy ny fantrana sy ny fisiny rano rehetrarehetra tsy izy ihany fa izy ny ankonany sy izay nanodidina azy teo dia velona nahazo fitahiana nahazo finanana daholo dia azo alaina sary zany tonga dia vatanako ny resaka amin'izao andro iainantsika zao vaoka fa mahantra io dia mbola takiny mahaolona pahafolo karena vaoka fa mijaly io dia mbola takiny mahaolona pahafolo karena fa nga zany tompony zany teny zany hoe mandoava pahafolo karena fa tsy ny Jehovahandriamanitra zay vavahanao sy antsonao amin'ny anaranao no nampiteny an'izany dia hoy izy le vahoaka hoe zay efa mahantra ty tokoa ve dia ho takinao an'izany fa zay nge ihinana an'ity dia ho faty ny fahantrana sy ny fijaliana eto dia marina tokoa ne zany raha tsy nanome any Eli io vehivavy io dia maty ny fahantrana tao iny sakafo farany dia maty izy fa izy nanome dia nitombo amin'izay ilay koba tao sy menaka tao anatiny tsy ritra mihitsy dia zany koa ny sariny zany amin'izao fotoana zao za tsy ilaza ny vahoaka hafa ataoko hoe tsika apokalipsy za fa sahirana zao efa mijaly zao ty misy vola dia ty ve dia mbola toavana fahafolo karena any nefa ty ary tsy ampy na ny ofatrany na ny ekolazy na ny hoanina vidanana vary mbola toavana fahafolo karena any ihinana an'ity zay dia tsisy fotoana ampelantananay dia marina tokoa zay hoaninao nge dia tsisy fotoana ampelantananao fa ozy izy le vehivavy raha velona koa ny Jehovahandriamanitra ozy izy dia tsy manana afa-tsy ty zay ity ary tsy ampy anay hoaninay ty dia tsisy fotoana ampelantananay ka ahoana ny mbola nome anao izahay dia izy le andana ozy izy ataovy ihany fa raha manome anareo anaovy kely ihany Eli tsy nanao hoe anaovy betabe amin'io kely anananao io izy tsy nanao omeo anany 70 dia ny apahafolony ihany nitazono anao ao fa amin'ny zato anananao iny apahafolony ihany ozy le anaovy kely ihany fa tsy ho ritra io dia nanao tokoa le vehivavy iny amony kodiny vehivavy inony fiangonana zany hoe zay fiangonana zany manome kely any Eli
satria fa tsy ampy ny ampelantanana io dia tanteraka amin'io fiangonana io ny teny manao hoe tsy ho ritra io kobo aminao io, tsy ho ritra io menaka aminao io, raha tsy mino an'izany nareo aza mitehaka mafy. Amen. Ka dia zao ataovy inana an'ity zay dia ho faty dia hoano ao io kely io, fa tsisy ho avytsony aminao fa dia maninonao ianao farana zany dia maty ao ianao, tsy teriko zany a. Ary Eli tsy naneran'io vehivavy io hoe tsy maintsy ataonao zany andanao izy anao vikely ihany ahy, dia rehefa avy eo nareo vao mihinana tsy nalainy Eli daholo ny tany ampelantanan'io vehivavy io manano tena io, fa ny kely ihany nalainy, fa tsy ritra tokoa le izy. Dia inona mbola fanampon'izay? Inona ny fanampon'izay? Nisy fahoriana tao amin'ity vehivavy ity, maty indray ilay zanany kely. Maty ilay zanany kely. Mpanjaka voalohany toko fa 17. Andininy 17. Mpanjaka voalohany toko fa 17 andininy 17. Ary noho ny afaka zany dia narary ny zanana vehivavy tompotrano, ary mafy indrindra ny aretina, ka efa tsy nisy fofinaina intsony izy. Dia hoy raha vehivavy tamin'ny Eli: moa mifaninona akory ny zasy ianao ry lehilahin'Andriamanitra eo? Tonga ty amiko va ianao hampatsiary ny fahotako ka hahafaty zanako? Ary hoy Eli taminy: atolory any zanakao. Dia naka ny zaza teo tratrany reniny izy ka nitondra azy niakatra tao nefitrano ambony izay nitoerany, ary napandra azy teo ampandriany. Dia nitaraina tamin'i Jehovah izy ka nanao hoe: Jehovah Andriamanitra ô, efa nahatonga loza koa amin'ny mpitondra tena izay nivahiniako va ianao ka nahafaty ny zanany? Dia niapatra intelo tamin'ny zaza izy sady nitaraina tamin'i Jehovah hoe: Jehovah Andriamanitra ô, mifona aminao aho, aoka hody aminy indray ny ain'ity zaza ity. Ary Jehovah niain'ny feon'ny Eli, dia nody tamin'indray ny ain'ny zaza, ka dia velona izy. Ary Eli nandray ny zaza ka nitondra azy nidina tao anefitrano ambony ho ao an-trano, dia natolony andreniny ka hoy izy: ity fa velona ny zanakao. Ary hoy raha vehivavy tamin'ny Eli: ankehitriny izao dia fantatro fa lehilahin'Andriamanitra tokoa ianao, ary marina ny tenin'ny Jehovah alokin'ny vavanao. Halleluja. Marina ny tenin'ny inona ozy izy? Tenin'ny Jehovah alokin'ny inona? Alokin'ny vavanao. Izany hoe ny olona zay mafoy io kely io aloha daholo anaovana aloha Eli zay vao mihinana an'ity tsika, dia tsy ritra ny koba sy ny dililo tao tokantrano. Ny fianakaviany nanana aniko anina velona daholo satria nahafoy izy, dia tsy maty ny fianakaviany. Rehefa tonga indray ny fahoriana manaraka taty aoriana, tonga ny aretina maty ny zaza, mbola voavitra ihany le fianakaviany, tsy maty ny zanany satria nahafoy le diloilo, le menaka, le mofo kely sy nahafoy rano ho an'ny Eli. Ka dia velona ny an'le zaza zay efa maty, dia mbola velona indray. Dia tsika koa zany, raha toe raha manana zanaka na manana ray aman-dreny, marary ho faty. Raha nahafoy nanome ny diloilo kely io an'ny Eli ianao, ny mofo kely io nao ho an'ny Eli ianao, io rano kely io ho an'ny Eli, za lazaiko anao na marary mafy efa tsy mahatsiaro tena ho faty any amin'ny hôpitaly ary io avanao io, velona io. Raha tsy mino an'izany nareo aza mitehaka mafy dia mafy. Fa raha tsy nahafoy an'izany ianao, raha tsy nanome an'izany ianao an'ny Eli, dia naninona io zanak'io vehivavy manano tena io? Velona io sa maty? Maty io. Ary izy mianakavy nananany koa na sa tsy nanana? Tsy nanana, satria tsy nahafoy. Dia izany toloteny izany nataon'i Jesosy tao amin'ny sinagoga, romotra ny olona. Satria nahoana? Zay rehefa tsisy ato fe dia mbola terenao anome kely an'io mpaminany Eli io. Raha natao aminay rehefa tsisy mbola terenao kely amin'io, anome an'io zay. Zay raha tsy anome zay tsy fitahanao amin'izany. Dia hoy Jesosy: maro mitondra tena tamin'ny andron'ny Eli mpanjaka Aba, fa tsy vehivavy ray ihany ozy izy no vonjeny Eli tamin'izany fahoriana izany. Dia azo alaina sary koa zany. Maro ny fiangonana eran-tany, maro ny fiangonana eran-tany zay mpitondra tena koa ao anatin'ny fahoriana sy ny fantrana, fa vehivavy ray ihany no vonjen'ny Eli. Dia hainareo io vehivavy ray io eran-tany. Raha tsy mino an'izany nareo aza mitehaka mafy. Amen. Halleluja.
vidana ry vehivavy mpitondra tena malala ny dikan'izany tsika hoe iza io vehivavy mpitondra tena io vehivavy nikodiny inona fiangonana efa tsisy hoaninao koba kely eran'ny tanana sisa mofo kely sisa eny ampelan-tanany kanefany a dia tsy maintsy andolo menany Elia zay tsika vao mihinana an'ity fa efa nyteny io Elia mpaminany io fa tsy ho foana ny vary eo anatin'ny vatambarinao ao tsy ho foana io menaka anatin'ny tavoanginao io tsy ho foana io vola kely eo ampelan-tananao io fa itomby io ary tsy ianao ihany no velona fa ianao sy ny ankohonanao sy ny manodidina anao miaraka ho velona aminao amin'io fa ianao nefa nilaza hoe ihinana an'ity zay dia ho faty dia hoanao dia ho faty eo nareo mianakavo hoy izy Elia ihinana an'ity zay mianaka dia aninona ozy izy dia ho faty karaha ihinana an'iny tokoa izy mianakavo dia maty tao tsy potsipotsy tao ny fiainana tsisy nga nisy koba mbola hitombo ao nga misy menaka mbola hitombo ao dia vita fa soa ihany ty vehivavy ty nanana fahendrena samy ho faty ihany veranga ty misy miteny hoe ihinana an'ity dia ho faty dia vita ty misy miteny hoe anao veloha zay vao mihinana nareo fa tsy ho faty ianareo ary tsy ho foana io tsy aleoko no misafidy hoe ndao anomezana kely aloha dia mba tsy ho faty asy ny fianakaviako dia ho hitako tokoa raha marina ny teniny fa hitan'le vehivavy fa marina tokoa ny teniny dia hoy izy le vehivavy hoe tena fantatra tokoa fa Jehovah-Andriamanitra tokoa ny teny taminao ry mpaminany Elia fa dia velona zay mianakavy dia omena voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka halleloia amen zany le toriteny nataon'i Jesosy nahatezitra ny olona tao am-piangonana narehany zany natezitra ny olona nandreny zany toriteny zany romodromotra daholo ny olona dia nitady hamono an'i Jesosy fa tsy maintsy nambaran'i Jesosy koa zany asa mba firy koa ny fiangonana ilaza hoe fantatray tokoa fa tena Jehovah tokoa ny momba anao fa Jehovah ny teny taminao fa na dia ny fahoriana tsy ny fandrana tato aminay aza dia ny vavy koa satria nidiran'ny mpaminany idirany zany toriteny zany koa ny tokantranontsika idirana mpaminany koa ny tokantranontsika mandre zany hafary zany dia samia mamisavisa dia samia mandinika trafokena ome mahery ambava omana po mieritreritra ka za mitarainy tsika vaoka raha mbola sahirana tsy mijaly foana fa matoana mbola sahirana tsy mijaly tsy mivany problemanao dia ozy izy ianao hoe tsy manana afa-tsy mofo kely sy koba kely izahay tsy menaka kely io ihinana an'io zay dia ho faty ka tsy zavatra homena ianao ao zany fa kely sisy io koinano menao anay ao fa ihinana an'io zay dia ho faty dia zay mihinana an'io tokoa dia maty ny fantrahanao aza menomenona aza mitabataba fa tsy afatro zany tsy tenin'ny pastera Mahiolina zany fa zany ny soratra masina dia fitiantsika zany afatra zany a ny amin'ny vaky tenitsika amin'ny Ezekela moa le vaky tenitsika farany iny Ezekela 4:30 izy teo 9:30 tonga dia fitiantsika l izy Ezekela 9:30 vakitsika manomboka ny andinin'ny 9 fa ianareo kosa ry tendrombohitry ny Israely dia isandrahaka sy avokatra ho an'ny Israely oloko fa efa atombotra ny aviany reny taova amen na mafy dia mafy eno tsara eto an-tanety kely Ambojoko moa dia tendrombohitra ny manodidina eto tazana eto reto tendrombohitra be da be reto tendrombohitra fa ny akamaroany reo tendrombohitra reo dia tsisy fambolena tsisy ninona dia mipetraka fotsiny ao jereva tsika eran'ny Madagasikara koa na makany Toliary ianao na makany Majunga na makaizy feno tendrombohitra be da be fa tsisy voly tsisy mpamboly mipetraka fotsiny eny lasa tany gazana tany ay fa zao no lazain'i Jehovah hoy Jesosy anio no tonga aminareo zany tao amin'ny fiangonana anio koa tonga amin'ity firenena malagasy ity ty tenin'ny soratra masina ity andinin'ny 9 fa ianareo kosa ry tendrombohitry ny Israely ianareo ry tendrombohitry ny Madagasikara tendrombohitry ny malagasy dia isandrahaka sy avokatra ho an'ny malagasy oloko fa efa atombotra ny aviany reny atombotra ny aviany reny efa atombotra sisany fotoana efa kely sisany fotoana iaviany zany taovy mafy ny amenina ho an'ny malagasy zany ry vahoaka
apokalipsy fa tsy ho antsika malagasy apokalipsy rery ihany fa ho an'ny malagasy rehetra io tendrombohitra io dia avokatra daholo io efa kely sisa ny fotoana atongavan'izany taova amenina mafy dia mafy andiny fasivy fa indry hitodika ao aminareo aho ka hanatrika anareo dia asaina sy hofafazana ianareo asaina sy hofafazana ianareo ny malagasy zany ho asaina sy hofafazana ny tenin'Andriamanitra ka rehefa mamokatra ny tenin'Andriamanitra io malagasy io dia inona ny zavatra nitranga ny 10 ary amaro ny olona eny aminareo aho dia ny taranaky ny malagasy rehetra ary honenana ny tanàna fa tsy ho tanàna laotsony satria mandositra ny mponina ho tanàna no ny dahalo dia tsisy mipetraka ho tanàna intsony ka norona indray ny efa rava dia ampitombo ny olona sy ny biby fiompy eny aminareo aho tsisy dahalo sy mpangalatra zany tsony ho ary efa tonga zany fotoana lazain'i Jehova izany raha tsy mino an'izany nareo aza mitehaka ho aho i Jehova neny niteny an'izany fa tsy pastera Maiôla le maro sy ampitombo ny biby fiompinareo aho hitombo sy hiteraka ireo ametrahako mponina tahaka ny talohany aminareo ary anisoanareo mihoatra noho ny tamin'ny andohanareo aho ka dia ho fantanareo fa izano Jehova ataovy mafy ny amena dia mitiafa mafy tsika atao tokantrano ato koa raha tsy mino an'izany aza mitehaka fa raha mino anao mitiafa mafy zay malagasy mahino an'izany mitiafa mafy zay mahino zao toroteny zao na ty ampiangonana na atao tokantrano anisoanareo mihoatra ny tamin'ny ny andohanareo aniso ty firenentsika malagasy ty Jehova Andriamanitra mihoatra n'izay nazana tany antsika hatramy sy nampanjaka n'ity firenena ty zay ozy izy hoe atombotra ny hoeviny zany ry vahoaka malagasy dia ho fantanareo fa izaho ozy izy no Jehova Andriamanitra zay naniraka an'io pastera Maiôla io me voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka halleluia amen 5 maranantsika azy ary ataoko tsy mareny latsa ny gentilisa ntsony ianao amen sady tsy hitondra ny fanaratsian'ny olona intsony amen ary tsy halavo ny firenena intsony ianao hoy iza manao sonia hoy Jehova tompony maro me voninahitra le mpanjakan'ny mpanjaka tsy areny lasa ny fahavalony tsy gentilisa ntsony ianareo ana hoe aize hitondra fanjakany e aize Maiôla e aize zao e fitahany eo fotsiny e fa hoe miala tao fa maty eo anareo e tsy andre zany latsy izany intsony ianareo tsy hitondra ny fanaratsian'ny olona intsony ianareo hoe voafitaka e devoly e mpaminany sandoka e tsy andreny zany intsony ianareo ozy iza ataovy mafy dia mitsangana ary hivavaka amin'ny Jehova Andriamanitra io tsika marana an'izany nitoroteny zany fa tsika tsy manana Andriamanitra hafa ho antsoina ankoatran'io da hivavaka ary tsika hisaotra an'Andriamanitra Jehova Andriamanitra raha eo misaotranao zany amin'ny hafatra zay nomenanao tompo amin'ity sabata ity na totokantrano ato zay na inona andro andrenesanay izany afatra izany misaotranao zay Jehova Andriamanitra raha eo fa raha novakin'ny Jesosy tokoa ny soratra masina tamin'izany andro zany dia tao amin'ny Isaia 1:20 no vaky teny izay nanao hoe ny fanahin'i Jehova no ato amiko satria nanositra hitory teny somafaly amin'ny malahelo izy naniraka hitory fandefasana any amin'ny mpifatotro izy sy apahiratra ny masony jambo ka nafaka zay nampahoriana hitory ny taona-kasitrahan'i Jehova raha niverina tokoa Jesosy tompo dia tamin'ny herin'ny fanahy mihitsy no niverenany ka dia niely tamin'ny tany rehetra manodidina azy ny lazany tsy nafaly ny vahoaka nefa izany na dia teo aza ny iraka na ny misiona mpanaovana an' Jesosy amonjy ny vahoaka fa dia natezitra azy izany teny izany kanefa na dia izany aza dia tsy nasakana an' Jesosy tsy hanao ny asany izany dia tahaka izany koa Mosesy tompo na dia teo aza ny fanenjehana zay nataon'ny Israely taminy dia tsy nasakana azy koa zany tsy hamonjy ny Israely tahaka izany koa Jehova amin'izao fotoana izao tsy misy mpaminany masina tany noho Jesosy ary dia miantra aminay koa zany teny izany kanefa na izany aza tompo dia tsy verina izay satria ny ranao hamonjy ty firenena malagasy ity ka dia ho tanteraka aminay tokoa hoe niteny fikasana zay efa nomenao fa ny tendrombohitry ny malagasy rehetra dia isandrahaka sy ahavokatra
ho an'ny voaka malagasy olonao Jehovah Andriamanitra. Amen. Misaotra anao Andriamanitra izay satria maro ny taranakay tokoa anao, ary raha maro anay ianao dia nilaza ianao fa anisoa anay ka dia hitombo ny olona sy ny biby fiomponay rehetra, havokatra ny tany volenay rehetra. Ary raha anisoa anay ianao Jehovah dia hoy ianao hoe anisoanareo mihoatra noho ny tamin'ny andohanareo aho, ka dia ho fantanareo fa izaho no Jehovah Andriamanitra reo. Jehovah Andriamanitra reo, amboary ary ny fonay sy ny sainay malagasy mba tsy ho vahoaka mafiatoka sy mafo tahaka ny tamin'ny andron'ny Stefanina tokoa izay, ka andeha hamono ny mpaminany indray, fa mba ho vahoaka ho tahaka n'ilay vehivavy mpitondra tena izay sarin'ny fiangonana mahantra mpitondra tena, ka hiaino ny teninao, ka hitondra mofo kely ho an'ny liana dia tsy ampy aza ny am-pelantanana, fa tsy ho ritra tokoa ny mofonay, ny fidiram-bolanay, ny sakafonay ao tokantranonay, raha manome any elilo izahay izay vao mihinana. Ary dia na dia isy fahoriana sy fantrana azy aminay dia hamonjy anay ny Jehovah ka hanafaka an'izany, eny na dia ny fahafatesana azy. Amin'izany andro izany dia hiteny koa izay manao hoe fantatray tokoa fa Jehovah ny teny taminao ry Eli, ka dia midera sy manome voninahitra ny anaran'izany Jehovah Andriamanitra izany izahay. Anao ary Jehovah nidera sy nihaja sy ny voninahitra mandrakizay. Hoy ny soratra masina hoe izay manana fanahy dia aoka izy hiaino izay lazainy fanahy amin'ny fiangonana. Anao ny nidera sy nihaja tamin'ny taloha indrindra koa mandrakizay. Halleluia. Amen. Dia manasa antsika ary mba hamonjy toerana tsorantsika Andriamanitra amin'izany hafatra nomena antsika fiangonana izany.